ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba antsika ary avako malala tratry ity talata fa 20 ny volana abrily ity. Ny voalahatra ho mofinainantsika anio dia ny taratasy ny soatany Paoly ho an'ny Tesalonianina. Tesalonianina voalohany toko faefatra. Tesalonianina voalohany toko faefatra andininy 17 ka hatramin'ny andininy 18. Anaran'i Jesosy. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo raha lany amin'izay modimandry mba tsy hary alovanareo tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Fa izao no lazainay aminareo amin'ny tenin'ny Tompo. Isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny Tompo dia tsy mba hialoha izay efa nodimandry tsy akory. Fa ny tenin'ny Tompo no hitana avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feon'ny arikanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary efa afaka izany dia isika izay velona ka mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy ho eny amin'ny rahona hijenan'ny Tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny Tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionoana ianareo amin'izany teny izany. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Taratasy izay nosoatany Paoly ry havana mba hifampiononana ity Tesalonianina voalohany toko faefatra ny andininy 17 ka hatramin'ny 18 ity. Mifampionona ianareo amin'izany teny izany. Teny hifampahirezana ao anatin'ny fahoriana, teny hifampahirezana ao anatin'ny zavatsarotra lalovana, teny hifampahirezana ao anatin'ny fisarahana amin'ny olontiana sy ny havatiana. Ity taratasy nosoatany Paoly ho an'ny Tesalonianina andininy 17 sy ny manaraka ety amin'ny toko faefatra. Inona ilay teny hifampiononana? Inona ilay teny hifampahirezana? Miresaka zavatra roa Paoly ry havako. Voalohany dia miresaka izy ny amin'ny fiavian'ny Tompo. Ary ny faharoa dia miresaka izy ny amin'ny ireo izay nodimandry ao amin'ny Tompo. Voalohany dia miresaka ny amin'ny fiavian'ny Tompo izy, ary ny faharoa dia miresaka ny amin'izay modimandry izy. Tsy dia tena mahazatra antsika loatra rehefa malala ny miresaka miainga amin'ny hoe ireo fampianarana diso na ireo hevi-diso. Saingy efa tsy vaovao amintsika kristianina ny firesahana momba ny fiavian'ny Tompo. Saika betsaka ireo perikopa na betsaka ireo fampianaram-pinoana efa niresahana momba ny fiavian'ny Tompo. Fa andeha hijery zavatra rokositsika mialohan'ny hanaovantsika fehiteny zany, hijery zavatra na roa na fampianarana tsy tena ekeny ny fiangonana protestanta réformé loatra momba ny fiavian'ny Tompo. Misy apahany amin'ny fiangonana protestanta sasany mivoy azy, fa misy kosa ny fiangonana protestanta réformé tahaka antsika na ny fiangonana katolika romanina ireo fiangonana zokiny zany dia tsy manaiky azy. Ka andeha antsika hiresaka fampianarana anankiroa izay tsy maro toerana loatra eo amintsika na dia resahana matetika azy. Ny voalohany dia momba ny antsoina hoe arivo-taona, fampianarana momba ny arivo-taona. Misy karazam-pampianarana roa na telo eo miresaka momba ny fisiany ny antsoina hoe arivo-taona. Misy manao hoe arivo-taona meloa, ary misy ny antsoina hoe arivo-taona aty aoriana, azavaina. Misy manao hoe tonga Jesoa, zay zany le fampianarana ataontsika hoe tsy eken'ny fiangonana protestanta sy ireo fiangonana mizokiny mitovy lalana aminy, dia tsy manaiky ilay fampianarana ho maro toerana loatra noho ny antony hoe tsy dia tena alatsaotra masina, dia fampianarana momba ny arivo-taona efa betsaka no miresaka azy. Dia resahantsika eto izy ry havako malala.
misy zany a ireo zay miresaka momba fampianarana rivotaona manao hoe misy ny rivotaona milo de misy ny rivotaona orina hotsika teo raha tsorona satria somary matevina ihany lay fotom-pampianarana de ny hoe ho avy jesosy kristy tompo saingy mielony tena iavin'ny tompo mialony tena iavin'ny tompo dia tonga amin'ny fomba tsy hita maso aloha izy raha zay no azo ilazana azy zany hoe misy fotoana zany Jesosy maka ireo zay tonga maka ireo zay efa mino manaraka n'lay fampianarana hoe manaraka n'lay toriteny hoe raha misy anetsaro de ndray raisina ndray avela raha misy miara-matory de ndray raisina ndray avela zany hoe tonga Jesosy amin'ny ampahany voalohany de maka izay anazy aloha maka izay mino aloha izy ary izay mino zany de tonga de alainy tompo misy fotoana zany tonga ny tompo maka izay mino dia ao arinan'io ary fotoana ao arinan'io ary mandritra an'io arivotaona io dia misy fizahan-toetra mamay mandritra ny arivotaona ao arinan'ilay fotoana akan'ny tompo io de ataotsika hoe taona roapolo sy roarivo ve zany sanatry de misy fizahan-toetra mamay de alain'ny tompo daholo ny mino azy alain'ny tompo ny fiangonana ny mpino ary tavela am'izay zany manomboka eo ny mandeha ny arivotaona dia manisa rivotaona ary le fotoana atongavany roapolo sy roarivo zany tsisy mahafantatra fa ny tompo ihany ny mahalala azy am'izay fotoana zay le arivotaona tsy misy mahafantatra koa hoe fa arivo ve valonjato satria ny tompo ihany mahalala dia arivotaona orinan'io dia zay vao tena miverina ny tompo ka mandritra n'lay arivotaona nelanela n'lay fotoana nakan'ny tompo ny fiangonana sy ny mpino io sy le tena fiverenana eny am'y raha ho any lanitra dia mafimafy ny fizahan-toetra misy fizahan-toetra mamay satria misy manao hoe vahany satana misy fizahan-toetra mamay sy fangiry firina ary vitsy sisa no vonjena am'ilay arivotaona fa mandritra ny fizahan-toetra fa tsy zay ihany lay arivotaona endrika anankiray zay fa misy koa ny arivotaona manao hoe efa tena tonga mihitsy ny tompo dia mamme ndray izy rehefa aveo hita amin'ny fomba hita maso de mamme arivotaona ndray izy ao aorianany zay afahana mieritreritra afahana mbola maka le tena lay ambony ndray dia na nelalelan'ireo raha mbola misy karazana fampianarana lava momba ny arivotaona fa tsorona ny fiangonana protestante réformé tahaka zay manaraka amin'ny fampianarana Calvin manaraka amin'ny fampianarana Luterana manaraka fampianarana Lutera sy ireo fiangonana ray tahaka ataotsika hoe ao anatin'ny fimbonana be ny ecuménisme dia tsy manaiky ny fampianarana momba ny arivotaona ekena fa ao amin'ny bokin'ny apokalipsy de misy resaka momba ny arivotaona fa ao anatin'ny bokin'ny apokalipsy ihany hoy ireo ataotsika hoe tsika protestanta zany sy ny fiangonana manaraka n'izay fampianarana zay manao hoe ndray mandeha any ny tompony tonga amin'ny fiverenany fanondrono zany indroa ny tompony tonga marimarina kokoa de lay ataotsika hoe adventus incarné krismasy io iny ny fahatongavana voalohany ary ny faharoa dia ny adventus in gloria fahatongavany tompo amboninahitra no zany dia le fahatongavany tompo aranofo de efa vita efa tonga izy ny tamin'ny krismasy fa ny andrasantsika dia lay adventus in gloria zany hoe le fahatongavany tompo hoeny am'y raha ho any lanitra raky ny tenen'ny Paoly am'ty Tesaloniany ty manao hoe fa izao no lazainay ny am'izay modimandry fa ny tenan'ny tompo no hidina fiainan-danitra eny am'ny fiantsoana sy ny feon'ny arkanjely andiny fa enambiny folo zany hoe ny zavatra hitranga zany dia hiverina ny tompo ary miverina indray mandeha any zay endrika mety isehoana nelanelan'izay dia fetsoana fotsiny ihany mety misy maty misy mandao anelanelan'izay dia mody ao amin'ny tompo reny fa le tena fiverenan'ny tompo de ndray mandeha fa inona zany ny dikan'ilay arivo raha ohatra ka miresaka hoe arivotaona ny apokalipsy kanefa ny ara-tsoatra masina le teny kanefa tsy azo kanefa ny
tsy ekininy protestanta maro na ny fiangonana kristianina maro mitombona antony maro voarehetra de zao raha ohatra ka mitombona ny fampianaran'ny arivo taona dia tokony ho ndresahan'ny tompo ao amin'ny filazantsara boky anankiray na toko anankiray na roa ihany ao amin'ny bokyny apokalipsy no miresaka momba ny arivo taona eny ny bokyny daniela miresaka atsasaky ny fetrahandro andro rosiny tahaka zany fa tsy tsy misotra masina manontolo no zany dia raha ohatra ka tena zava-dehibe ireo mpampianatra fotomponina kristianina ny fampianaran'ny arivo taona dia tokony ho nyresahan'i Jesoa tamin'ny fiaviany tamin'ny fampianarana momba ny fiverenany ray any saika miresaka momba ny fiverenan'ny tompo na ny filazantsara sinoptika rehetra na ny Paoly mampianatra zany keo ty amin'ny soratra masina fa na i Paoly na i Jesoa na ny filazantsara mazava ho azy de tsy miresaka mihitsy na indray mandeha aza momba ny fampianarana ny arivo taona ny bokyny apokalipsiany toko vitsy eo amin'ny bokyny apokalipsiany no miresaka ny arivo taona de fantatsika tsara fa raha boky anankiray na toko anankiray na anankiroa ao amin'ny soratra masina dia tsy azo anorenana fotomponoana mihitsy ako sekory tsy azo anorenana doctrine zany raha toko anankiray na anankiroa fotsiny eo amin'ny soratra masina de tsy azo anorenana fotom-pampianarana ohatra hoe ny fotom-pampianarana momba amin'ny batisa de marina ny soratra masina manontolo de mazava azo atao tsara zany manorona n'lay fotom-pampianarana raha momba ny famelan-keloka momba ny fiavian'ny tompo de be ny toko miresaka momba ny fiavian'ny tompo ao amin'ny soratra masina no zany dia raha ohatra ka baiboly manontolo no miresaka le fotom-pampianarana dia azo resahana izy fa raha ohatra ka fotom-pampianarana miainga amina boky anankiray fotsiny na toko anankiray na anankiroa dia tsy azo iresahana momba tsy azo anaovana doctrine be de be ny zavatra mety tiatsika resahana ao amin'ny soratra masina azo anaovana toroteny fampianarana fa tsy azo anaovana doctrine ny antony dia satria mety ho boky anankiray ihany no miresaka azy mety ho resahana amin'ny lafiny toetra fotsiny na fampahirezana fa tsy azo anaovana doctrine na fotom-pampianarana satria tsy miresaka azy ny baiboly manontolo zay tsara fantatry ny kristiana ry avako malala fa matoa ny fotom-pampianarana mipetraka ho fotom-pampianarana de efa nijerena tamin'ny soratra masina manontolo izy fa tsy hoe apahany amin'ny soratra masina anankiray ihany ka raha ohatra ka miresaka momba ny fampianarana momba ny arivo taona tsika dia boky anankiray ihany no miresaka azy no zany dia tsy azo ekena ho fotom-pampianarana ny momba ny arivo taona satria tsy ny soratra masina manontolo no miresaka azy kanefa raha miresaka kanefa kosa ny soratra masina miresaka lay arivo taona de inona no avalin'ny protestanta azy na reo fiangonana hafa azy dia lay hevitry lay arivo ao amin'ny bokyny apokalipsy bokyny apokalipsy any dia miresaka taremarika be dehibe araky ny fitentsika matetika amin'ny nofinaina hoe raha tianao tsara ny ahazony bokyny apokalipsy any dia mila mahay mamaky tsara ny bokyny testamenta taloha ianao tsy azonao atao mamaky ny bokyny apokalipsy mitokana ka tsy hoanao amin'ny boky rehetra izy fa mba hatonga amin'ny bokyny apokalipsy azava tsara de ilaina ny mamaky ny testamenta taloha sy ny soratra masina manontolo no zany dia raha mamaky tsara ny bokyny apokalipsy tsika de ahita fa mampiasa sary isan-karazany bokyny apokalipsy ary mampiasa taremarika isan-karazany fa raha fakely de reto taremarika reto no tsara fantatrao miresaka ny taremarika ray ny apokalipsy miresaka ny telo ny apokalipsy miresaka efatra ny apokalipsy miresaka ny folo ny apokalipsy miresaka ny fito ny apokalipsy miresaka ny rombiny folo ny apokalipsy ny ray any de matetika ampiasana ny mahatokana an'Andriamanitra miverimberiny io mahatokana an'Andriamanitra ny anankitelo de manambara an'Andriamanitra ray zanaka fanamasina miverina koa ny teny hoe intelo zay isan'Andriamanitra ny telo masina rehefa mitodika amin'Andriamanitra dia matetika mampiasa isa teny mandrakariva ny bokyny apokalipsy ny antema moa resahantsika teo le hoe masina intelo i Andriamanitra intelo masina fa mampiasa ny efatra koa ny soratra masina rehefa miresaka ny tany izy na izao tontolo zao de ny efatra ny resahany vazatany efatra rivotra efatra ny vazatany efatra sy ny sisa mampiasa ny isa fito koa ny soratra mantiny apokalipsy zay manambara ny isany ny fahamasinana
re fiangonana fito, ny anjely fito, vili fito, isan-karazany isa masina ny fito. Ny atao hoe masina dia manambara la isan'ny ny fahamasinana fahamasinany fiangonana, fahamasinan'Andriamanitra. Mampiasa isa folo ny apokalipsy zay manambara fahafenona, manambara fahafenona. Ny 12 de mazava ho azy isa zay matetika hitatsika miverimberina nisan'ny apôstôly, nisan'ny ireo andro maro, ireo andro eo amin'ny tempolo sy ny sisa 12. Dia saika ataotsika hoe multiple na miainga avy amin'ireo isa reo avokoa ny ambin'ny isa rehetra ao amin'izao masina. Ny 12 telo ampitoboana efatra. Ny 20 amby zato telo ampitoboana efatra ampitoboana folo. Ny 450 amby zato 12 ampitoboana 12. Ny 100 folo ampitoboana folo ampitoboana folo. Misy isa kosa nefany miverina tsara manamarika. Misy isa enina koa bokany apokalipsy. Ny isa enina zany dia sady tsy telo no tsy fito. Zay mahatonga an'ilay hoe 490 sy 900. Sady tsy telo no tsy fito. Telo isan'Andriamanitra. Enina isa masina. La enina sady tsy isan'Andriamanitra no tsy isa masina. No zany dia isa tsy feno. De zay mahatonga notondroiny ireo mpanao heviteny apokalipsy hoe isan'ilay ratsy. De le 490 sy 900 io fa isa tsy feno, tsy tanteraka miverina intelo milaza fisandohana. Zay mahatonga niny hoe la 490 sy 900 tsy de la 490 sy 900 loatra zany ny tena zava-dehibe hoe raha ohatra ka manana lalana fiarakodia ianao na lalana fanadinana ka 490 sy 900 de tsy tokony andefasaina lavitra. Fa ny tian'ny apokalipsy tenenina fotsiny dia satana te mpisandoka, zay fotsiny mpisandoka. Ary aseho amin'ny alalan'ilay isa zany hoe enina miverina intelo. Telo la isan'Andriamanitra nefa fisandohana miverina intelo. No zany de tsy tokony manompo taremarika isika ka etrehitra hoe io 490 sy 900 ny numero amin'ny fiarakodiako na ny karapanondro ratsy azy zany. Tsy de zay loatra, tsy isa satana zany. Fa isa ao amin'ny apokalipsy nentina fotsiny tanisa ny faharatsiny satana. Verantsika ilay isa teo. No zany lay arivo-taona de inona? Lay arivo-taona zany de zao folo ampitoboana folo. Ny dika zany de zao hoe miverina Jesoa tonga ny tompo afaka arivo-taona. De tsy milaza hoe arivo-taona amin'ny isatsika olombelona zany ka akapenina ianao na aka machine calculer ianao dia andrefy an'ilay arivo-taona hoe firy zay na ametra-pantaina hoe rovina ny arivo. Tsy zay loatra. Ny tompo efa miteny fa izy ihany no mahafantatra an'izany. Zava-miafina amintsika zany. Zay ny soratra masina. No zany dia tsy zava-dehibe ny kajianao arivo eo fa ny dikany hoe arivo fotsiny de folo zany hoe miverina ny tompo afaka arivo-taona, miverina ny tompo zany amin'ny folo zany hoe ny fotoana iverenana ny tompo de fotoana feno lava. Folo miverina intelo, folo feno intelo isan'Andriamanitra. Miverina ny tompo rehefa afa-po Andriamanitra. Miverina Andriamanitra rehefa afanenina izy. Ny fotoana iverenan'Andriamanitra zany dia Andriamanitra ihany ny mahalala azy. Lay arivo zany de manambara fahafenon'ny fotoana. Manambara Andriamanitra afanenina. Zany hoe isa mifamatotra amin'ny fanapaha-kevitr'Andriamanitra lay arivo-taona. Zay mahatonga ny fijerin'ny protestanta tsotra sy ny fijerin'ny fiangonana kristianina maro momba ny fampianarana ny arivo-taona. Zany hoe tsy makapenina mihitsy zany tsika ramera-panontany iny hoe rovina le izy. Fa miandry ny fiavin'ny tompo amin'ny finoana isika. Miandry ny fiavin'ny tompo amin'izay fantatry ny tompo fa fotoana mampety azy. Izy ihany no mahafantatra an'izany. Zay ny dikany hoe arivo. Ary mametraka ny fiainantsika eo am-pelantanany. Ny fotoana kany raha ohatra ka alain'ny tompo alohan'ny fahatongavany sika de ao aminy eo amin'ny fiainana mandrakizay. Raha ohatra ka tonga kosa izy ka mbola mahatratra azy miverina ety isika de ao aminy koa isika. Ny hevi-diso faharoa malala de zay fampianarana momba ny arivo-taona zay hotsika manao hoe tsy raisin'ireo protestanta maro tahaka atsika ho marina raha tsy ohatra masina loatra. Fa ny faharoa dia ny hevi-diso faharoa koa dia momba ny fahasamihafan'ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'i Jesoa. Misy ireo kristianina na fampianarana sasany mamlaza fa samy hafa ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakan'i Jesoa. Zany hoe misy fotoana Jesoa no manjaka mandra-pahatonga ny arivo-taona na mandra-pahatonga ny fotoana voafetra anankiray ary aorian'izay vao
miverina amin'andriamanitra indray ny fanjakana. Ny trinité no mamaly azy rehefako malala. Ny trinité no manazava fa andriamanitra ray isy andriamanitra zanaka dia iray ihany. Tsy misy hoe ity fanjakan'andriamanitra de ity fanjakan' Jesoa. Ny fahefana ny men'andriamanitra an Jesoa de fahefana hamonjy antsika ity amin'izao tontolo zao. Fa rehefa miverina, fa rehefa niakatra nakany an-danitra Jesoa dia eo an-tananakavanan'andriamanitra izy ary mitondra zao rehetra zao amin'ny fahendrena, mifona ho atsika eo an-tanan'andriamanitra. No zany tsy misy mihitsy fahasamihafan'ny fanjakan'andriamanitra sy ny fanjakan'i Jesoa. Andriamanitra dia ao am' Jesoa ary Jesoa dia ao amin'andriamanitra. No zany dia ny mpino zany rehefako malala de miandry ny fiavian'ny tompo, miandry ny fiavian'ny fanjakan'andriamanitra. Tsy hoe miandry ny fiavian'ny fanjakan'i Jesoa, miandry ny fiverenan'i Jesoa aka zay rehetra mino azy isika, ary ao amin'ny fanjakan'andriamanitra no ivatanan'izay rehetra mino. Tokony hazava amintsika mpino tsara zany rehefako malala. Azay ny tenen'ny Paoly eto manao hoe fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana ny feon'ny arkanjely. Misy ny fiavian'ny tompo, isy ny fiafarany zao rehetra zao, ary izay mino dia ho ao amin'ny tompo izy. Fa ny faharoavako malala dia manahoana indray ny am'ireo zay mody mandry. Aka hevi-diso anankiroa koa tsika. Ny hevi-diso voalohany de ny fampianarana momba ny hoe rehefa maty ny olona de ao am-pasanao izy. Rehefa maty ny olona de loha ao am-pasanao izy ary miandry ny fiavian'ny tompo. Misy fampianarana maro miteny manao hoe rehefa maty ny olona dia miandry ny fiavian'ny tompo ao am-pasanao izy. Manazava zany ilay tenin'ny Jesoa izy, le tam'le jiolahy manao hoe lazaiko marina aminao tokoa, anio no ionanao amiko ny paradisa. Raha ny tena marina dia le tenin'ny Jesoa manao hoe lazaiko marina de marina aminao tokoa fa anio no ionanao amiko any paradisa. Zany hoe anio ianao de miona amiko any paradisa. Rehefa maty eo amin'ny hazo fijaliana ianao, faty eo amin'ny hazo fijaliana de iona any paradisa tsika, satria nino ianao, satria nangataka ianao mba tsarovy any amin'ny fanjakanao dia iona amiko any paradisa ianao, anio ihany. Fa iretsy zay manao hoe iretsy zay manao hoe ho faty zay maty dia zay maty dia tavela ao am-pasana. Rehefa maky an'io andininy io de zao ny famakiny azy, lazaiko marina de marina aminao, anio fa iona amiko any paradisa ianao. Zany hoe lay anio dia mamaritra amin'ny fijeriny azy zany, zay diso mihitsy amin'ny teny grika. Le hoe anio de ataon'indray mamaritra lay fotoana ny tenenan'i Jesoa fa tsy lay fotoana ionan'ilay jiolahy amin'ny Jesoa any amin'ny paradisa. Misy zany ataontsika hoe somary mamolaka na manolana ny sohatra masina tahaka zany. Fa raha ny tena izy ao de ny hoe rehefa maty ny olona, rehefa maty ny mpanompon'Andriamanitra, rehefa maty ny mpino dia tsy hoe loha ao am-pasanao izy, de miandry ny fiavian'ny tompo ao izy. Dia ao zany miara-maty ny nofony, miara-maty amin'ny sainy, miara-maty amin'ny maha olona azy ny fanahiny, de maty de miao am-pasanao miandry ny fiavian'ny tompo. Tsy zay ny finoantsika. Hevi-diso zany fa miara-diso zany amintsika kristianina. Satria raha mamaky ny sohatra masina manontolo sika any amin'ny boky firazan-tsaraky ny Lioka, ny malaky ny Matio, ny soratry Paoly, ny Apokalipsy, de manazava fa tsy izay rehetra velona ka minon'ny tompo de tsy ho faty mandrakizay. No zany dia ny mpino dia tsy hoe rehefa maty de loha ao am-pasanao. Zay no mahatonga amin'ny Paoly miteny hoe te mifampionona nareo fa tsy ny fahalovana ny tompony teny farany fa ny fiainana ao amin'Andriamanitra. Dia hevi-diso voalohany zany zay. Hevi-diso faharoa koa mikasika ny hoe momba an'ireo mody mandry dia ny fiheverana fa ny tsy fahafatesany fanahy. Eny tokoa mety manazava momba ny fahavelomany sika, fa tsy ny olona rehetra kory no mandray ny tsy fahafatesana ao ambadiky ny fahafatesana. Fa zay mino ihany. Matoa itsika manana zany fahavelomana izany, zany tsy fahafatesana zany de tsy ny natiorantsika.
satria mantsy mifangaro mivavahana eti-parazana malagasy sy mifangaro amin'ny vavahana tatysanana maro ray manaiky na mampianatra momba ny tsy fahafatesan'ny fanahy de toy ny eventsika fa fotom-pampianarana kristianina ny tsy fahafatesan'ny fanahy tsy fotom-pampianarana kristianina mihitsy ny tsy fahafatesan'ny fanahy fa ny fotom-pampianarana kristianina de ny fahavelomana ao ambadiky ny fahafatesana fahavelomana no ny amin'ny kristy any no mahatonga atsika mandray ny fahavelomana ao ambadiky ny fahafatesana na de maty aza de velona indray no zany de zao tsy mivoiny tsy fahafatesan'ny fanahy tahaka mivavahana eti-parazana tsika ka miteny manao any ambondrobe ny fanahy eny amin'ny rivotra ny fanahy tsy zay loatra fa raha toa ka mandray ny tsy fahavelomana mandray ny fahavelomana isika manaiky ny tsy fahafatesan'ny fanahy isika de tsy nohony maha olona fotsiny zao tsy ny natioran'ny olona tsy ny natioran'ny fanahy fa tena nohony amin'ny famonjena nataon'ny kristy rehefa malala inona zany no amitinana ity tesalonianina ity raha miainga am'izay fanotsina zavatra mety fampianaran-diso efa retsika matetika de zao rehefa malala mino fa zay rehetra nandray an'ny tompo a dia velona ho aminy ary tsy tokony hokivotsika eo nanoloana ny fahafatesana fa hoy izy Paoly manao hoe mifampionona inona le fampiononana ho avin'ny tompo itsika piny dia miandry ny fiavin'ny tompo isika piny dia mandova fiainana mandrakizay araky ny tenen'ny Paoly amin'ny Romanina toko 9 manao hoe prailova amin'ny Kristy no zany dia mifampionona ho Paoly raha tody zavatsarotra itsika raha tody zava-manahirana itsika de tokony atsiary fa olona manana hamantana fiainana mandrakizay de aza manaiky kivin'ny olona aza satria misy olona metra-panontaniana mandrakarivo manao hoe ianao ve andova ny fiainana mandrakizay de mino valio hoe za andova ny fiainana mandrakizay fa nahoana andova ny fiainana mandrakizay satria mino fa voavela heloka ianao satria kristianina mino efa nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ianao de mino fa andova fiainana mandrakizay aza manaiky ampisalasalan'ny olona hoe ianao nga ho lasany na mietreritra koa manao hoe za ngamba tompo tsy fantatro ve azo ao fa de apetraka aminao anona ho lasany na tsy ho lasany tsy a tena mino fa mandova fiainana mandrakizay ianao satria mantsy mety hoe ohatrany tsy tateraka zany to mora tezitra to mora sosotra to ndray amba mety tsy mahafo ihany to mety matsiaro an'izay zay ka de matsiaro hoe sode tsy tonga any an-danitra tsy zany mihitsy le avako malala ny tsarananao fa ny tsarananao de ny hoe nino an' Jesosy ve ianao nandray an' Jesosy va ianao efa nanaiky an' Jesosy tompo sy mpamonjy va ianao ny valiny eny no zany de mahazo matoky ianao fa efa amboaran'ny tompo fitoerana ho anao de mifampionona am'izany ho Paoly fa izao efa mamboatra toerana aminao ny tompo ary efa vitan'izay dia makatsika izy raha mbola tsy tavaverina de makatsika izy no zany de afako malala tsy tokony aravanahina isika fa izany kosa tsy milaza hoe tsy maintsy voavonjy dao ny olona rehetra tsy tsy mariny zany misirany Michel Polnareff moa le manao an'le hoe on ira tous au paradis hoe atsika rehetra de ho any an-danitra daholo efidiso koa zany rehefa malala tsy ny olona rehetra mihitsy no akany an-danitra fa izay mino ihany ny lanitra tsy lalana mibanaka be dina ny olona rehetra eny tokoa atonina ny olona rehetra ny lanitra fa izao zay mino ny zanaka ihany ary ianao mino ny zanaka de mahazo matoky ianao fa ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ny toetra zay iainantsika ety dia tokony ho toetra vavolombelona mendrika zay ny fonana isan'andro izay ny bebahana isan'andro hoe tompo tsy tanteraka tompo manondrafo amiko iavaozantsika isan'andro fa ny satany mahazanak'Andriamanitra atsika tsy hoe rehefa tezitra ianao ka tsy nanomen'le mpangataka tery de miala lay satany mahazanak'Andriamanitra tsia zanak'Andriamanitra mafo tsy nanome mpangataka fotsiny ihany ianao ka tokony hibebaka amin'ny tompo fa tsy hoe narian'Andriamanitra tsy ho zanany akory no zany rehavako malala de mahazo matoky ianao fa mandova ny fiainana mandrakizay raha ny soratra masina ny jerena raha ny tenin'ny Jesosy ny jerena fa mandehana araka ny viatsona zay fotsiny ihany mandehana am'izany toetra ny mahazanak'Andriamanitra izany fa zay no andrasan'ny tompo de manana faharetana de tany mafy zay anananao satria misy tianaisitro zany satroboninahitra izay efa ao aminao zany ny tompo le rehavako malala ampaherenao ny tompo anatanjaka ny finoanao ahatsiarovanao fa mandova fiainana mandrakizay ianao ivavaka sika tompo misotranao zay noho ny fitiavanao sy ny famindramponao fa ampiononao ary ataonao mifampionona fa mandova fiainana mandrakizay
ary zanakao Andriamanitra ka amin'ny fivahiniana de mahatoky fa andray ny fiainana mandrakizay. De ampahirezy Tompo eo anivo ny fiainana isan'andro mba olom-baovao mahatoky anao amin'ny asa sy ny toetra tsara rehetra. Amin'izao vanim-potoana ny herinandro masina izao izay hibanjinanay ny fiainanao ambadiky ny fahafatesana, hibanjinanay ny fandresena ny fahafatesana, de ao ame fomino zahay atoky fefa namboatra fitoerana ho anay ianao, de ataovy mandeha araka ny fiantsony zay Tompo. Ampahirezo ao amin'ny fanahinao masina mandeha araka ny fiantsony, ho mendrika ny fiantsony, miandry ny fiavinao anatin'ny fanomponanao amin'ny fitiavana, fanomponanao amin'ny finoana, de mitoera aminay Tompo tsara amin'ny anaranao Jesosy. Amen.